Institut Madagascar nano firaisan-kina Antsiranana. Angovy sy solika mila fandraisana fanapa-kevitra entitra avy amin'ny fanjakana amana ny olana. Firazana finokononkononana fanobanam-panjakana no ady adiana teny amin'ny BC ny Général Ramakavelo Désiré. Manatra ny fiarabana tompoky lasy sy tompoky vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fampiarabana tratran'ny taona ho an'ny antokotiko Madagasikara atao amin'ny renivohitra Antsiranana no ifampizarantsika ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Firaisan-kinam-pirenena nilanja ny fahasamihafana ny anjara toeran'ny tanora amin'ny fanovana ara-politika, ny fiainam-pirenena sy ny zotram-pitondrana firenena amin'izao fotoana ary ny fampandrosoana mitovy ho an'ny faritra rehetra. Ireo no votoatin'ny kabary izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana tao Antsiranana nandritra ny fampiarabana tratran'ny taona izay nataon'ny Antokotimo tao an-toerana. Tonga maro ireo mpikatroka aty Madagasikara niatrika ny fotoana fampiarabana noho ny taona vaovao izay nitanteraina tao amin'ny Magro an'Antsiranana. Sariny mbola avatsara rindratsariny tahiriny. Fanompom-pivavahana no nanomboana ny fotoana ho firarian-tsosy fampiarabana noho ny taona vaovao ho an'ny Antokotimo tao Antsiranana. Ipoka ny efitrano maneho ny fahavonona ny vahoaka an'Antsiranana iainy ny afatra manokana avy amin'ny filompanorona ny Antokotimo ity. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny mpikatroka manoloana ny raharam-pirenena hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy ny fampiroboroboana ny antokiano no tanjona fa ny tena goavana dia ny fampandrosoana ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena tahaka ny efa natao tamin'ny fitondrana ny firenena ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2020. Tsy tsangan'olona fa foto-kevitra no mampijoro ny Antokotimo sy mamafy orina azy hoy ny fanamafisana. Amafisiko ihany koa fa ny fanaraha-maso tsy midika fa hoe fanoherana. Fanaraha-maso dia tokony hiteraka fifanampiana, fanomezan-tanana, hiasa hiaraka isika. Noho izany raha tia azo fanavoazana tsika tsy maintsy manara-maso ny asa izay vita, mahay mandrefy tsara hoe ay zao tsika satria voalazo daholo. Za zao dia nilaza mihitsy hoe io fokotany io ane andolo ny basy, andolo ny foty fa indiany. Ka raha vao amin'ny fokotany tsy manana rafitra mazava sy tena lanim-bahoaka dia sahirana. Noho izany zany manantena fa tena izay no izy. Rehefa avy eo haitsika mijery, haitsika manara-maso ary haitsika ny manampy sy manitsy raha ohatra misy tsy mety eo. Mila aingana diaingana tsika ny fanakalo hevitra. Ato ny Antokotimo sy anareo fanadianay ilaina ny fahaizantsika mifampatoky satria tsy vita vava fotsiny izy ty fa tena mifampatoky. Rehefa matoky anay nareo dia vitanareo tanina fomba fiasanay. Mijoro ho antoko misokatra ho an'ny malagasy rehetra ny tim ary manolo tena anompo ho an'ny tombotsom-bahoaka. No tsy aivina tamin'izany ny anjara toerana lehibe no raisin'ny vahoaka indrindra ny tanora nandrindra ny tolona ny tarika ny fanovana ara-politika sy ny fanametrahana fitondrana fanavaozana. Aoka isokatra amin'ny hafa ny politika antsika mba miainitsika mba mifampidinika amin'ireo antsika fa tsy havita rery eo antsika tsy anao tompotrano miony eo antsika dia lololonona fotsiny eo fa tsy maintsy anao an'izany. Azo formation daholo na ny vehivavy timma na ny tanora timma na ny mpitarika timma azo formation daholo fa tsy tapaka sasara mihitsika anao an'izy rehefa avy eo. Amoaka ho anareo ny idéologie vaovao ny timma, ny idéologie vaovao na ny idéologie ny timma mbola tsisy hatramin'izay dia vaovaoka zany zao le idéologie eo mpikarakara azy zay ary mino sy manantena fa tena ety aminareo tsara le izy. Zany hoe idéologie zany dia ny hevitra hijoroantsika, ny fomba ahafahantsika mifampitondra ary ny aretan'ilay antoko. Tsy hoe sanatria vava efa tsy eo dia tsy ho vita ntsony io, misy io. Tena metaka zay fomba zay ho hitanareo teknôlôjia ampiasaina zany. Niasa niaraka tamin'ny tompoky Mandela tany a Sud-Afrique na zato taona le antokondrareo fa tsy maty mihitsy.
noho izany tsy maintsy ataontsika koa mba anana zany tahaka zany vitatsika vitany ao ve tsy ho vitatsika dia mahatoky aho ianareo mpitarika aty anao zy azo atao rehetrarehetra any an-tanana fa manomboka miasitsika manomboka izao. Firenena iray tsy mivaky ny Malagasy sy Madagasikara dia samy manana ny mampiavaka azy aza ny faritra sy ny kolotsaina. Tokony ho loharan-karena mampiray nisy fahasamihafana fa tsy ho sakana mampisaraka. No mafisina ihany koa fa tsy hisy fampandrosoana marina raha tsy mandroso miaraka ny faritra rehetra, indrindra ireo faritra mbola ambadika anisan'izany ny any avaratry ny nosy izay manan-karena amin'ny vokatra sy ny arena voajanahary. Aza ny tombotsoa antsika manokana fotsiny no katsahana fa ny tombotsoa pirenena, tombotsoa ny hafa zay ny tena kendrentsika. Raha ny teny teo le ray aman-dreny PS le vita saina tsy nieritreritra anarery raha nieritreritra anarery dia efa ampy aho maimionina zay efa men'Andriamanitra fa tsy ampy satria mbola mieritreritra koa nareo, mieritreritra koa andreo taranaka, mieritreritra andreo zanatsika zay nianatra tamin'ny 7 sy 2 isan-jato ny zanaka malagasy, 2 isan-jato tamin'ny zanaka malagasy dia nianatra avokoa amin'izao fotoana izao 4 sisa asa na 50 isan-jato raha be indrindra no mianatra miava misy dika zany. Ary efa tsy mainy filoaka izy ireo dia firenetsika tsy afaka anakana zany firenena vaniny zany tsika fa mihirahira fotsiny toy zany atao tsy maintsy anao ezaka be tsika hoe ahoana atateraka an'izany ka hoe ame tombotsoa iomonana no diadavintsika aloha zay tsika vao mijery zay mahasoa ny tenatsika zay mahasoa ny atokontsika. Fitondrana teteza mita no misy ary ny tanjona lehibe dia ny fametrahana rafitra maharitra amin'ny alalan'ny fifidianana. Zava-dehibe amin'izany ny fanaramaso akaiky ny fanatanterana ny fandaram-potoana na ny chronogramme izay everina ho endriky ny fiaraha-miasa fa tsy fanoherana hoy ny fanamafisana. Noho izany dia zava-dehibe tokoa aminareo ny fanaraha-maso ny fanatanterana iny chronogramme iny navoaka amin'ny fitondrana ary efa nekeny reo firaisambe-pirenena toy ny sadeka, ny Union africaine, ny Nations Unies nekeny iny ary efa nazo ny fankatoavana avy any CPS Conseil de paix et sécurité avy any Addis Abeba dia isika koa zany manaiky an'iny anaraka an'iny raha vao misy tsy tanteraka iny dia avitsika manontany hoe inona tsy natanteraka azy. Ao ianareo zay aty amin'ny fotony aty rehefa misy fiantsona aminareo miaraka amin'ireny FFKM reny za dia nilaza mihitsy hoe za tsy hanatrika intsony rehefikona be pireneny reny raha tsy amin'ny alalan'ny FFKM na misy fiantsona ofisialy ka tandremo tsara misy mitondra ny anarana averiko zay satria misy olona misandoka anarana hoe zay solotena timiny nefa tsy hay solotena vaty amintsika akory mahamenatra zany manala braky zany manambany ny antsika zany ka tsy azo kely zany. Firaisan-kina fandraisana andraikitra ny fanomanana ny hoavy ara-politika ary fampandrosoana mitovy sy mirindra ho an'ny firenena rehetra eto Madagasikara io no fanamby ho an'ny antoko-timy. Arak'izay dia ny maraina teo no nikady natao antsiranana ny filoham-panorona ny antoko-tiko Madagasikara Marc Ravalomanana nanatanteraka ny fifampiarabanina nanatratra ny taona ho an'ny antoko-timy atao antoerana. Ny ben'ny tanàna no nandray ny tenany tamin'izany teny amin'ny aserana ny Arasara. Avy eo nisy ny diabe sy nisy resaka ny fanaovan'ny filohan'ny antoko-tima tamin'ireo ponina sendra azy teny andalany Antsipriany izay. Tateriny Ando Miaratina eo amin'ny sariny mbola avatsara rindratsariny Mathieu Prince. Ny gadona tao antsiranana ny maraina teo ny filoha nasionaly antoko-tiko Madagasikara Ravalomanana Marc ho fanomezana ambonahitra sy ny fanajana ny andraikitra efa nosaniny teto amin'ny firenena dia nandray azy teto ampatongavana tao amin'ny seranam-piaraminidina Arasara ny ben'ny tanàna nantsiranana Jean-Luc Zavostar. Ny tenany izay nanamafy ny fanajana ny sata républicaine sy ny sotoavina iombonana. Manambahiny antsiranana lay mandreny ary ny firenena zay ny teneniny teo hoe tsy mety aminay ny tsy ho tonga ito tsena laza amin'izay voninahitra oentiny zany eritreritry olona mpitoavana ray mandreny hoe tsy ankasitraka mankasitraka zay. Nakasitraka ny fihetsikana sy ao ny ben'ny tanàna sy ny fandraisan'ny vahoaka nantsiranana azy ny filoha Ravalomanana.
malalaka zany protocole zany malalaka zany ndraiky aminazy zany tena minazy anazy be tanàna dia tolematikazaviny ary alohan'izany tsy maintsy ampafantarinazy fizavaka ataona fizavaka tasena atao io zany nampilaza azy zay zay ho azy tiantsirana olobidy ary nahafantarasana ina biby atao amizany zany tokony tsy anavakavaka tokony tsy anilakila tena atasitana mihitsy anao be tanàna fa hainatana manao ity tena ina zao mitapika manao hoe tetsiranatanyety zaka tena tsara naataotsika modelina mihitsy eto Madagasikara satria fatany tena fatany delako hoe métier du maire be tanàna taloha malama tsara ina ny tena tokony be tanàna iny zany de miezaka manakarefa manao de sy filaminana tanàna fahadiova ary politika fiarahamonina tena hoe vivre ensemble na hoe miaraolona tena afa mitsirikatiko tena afa ihany tena bravo tena mba vahoaka maro no efanitsena azy tetỳ ampiatongavana nateo hoe zareo vaovao-diso niparitaka sy karazana fandemetsana samihafa tsy nasakana ny maro zany fa tanteraka ny fotoan-dehibe nataony tim tany antoerana sotra mifandraisana tsy araky lela zay ny sasany misy koranany sasany tany anananatany aha tsy mila nzany ihany zany nefa miporofonareo fa tsy marin'zany a makasitraka anareo sotre taorian'izay nisy ny diabena makivaky ny tanàna ny fanotofana ihany koa ny fakana sary sy ny fanehoana ireo etaetan'ny vahoaka eny fotony zao koa hoe mianatra tonga avako aty ny de zao hoe iaraha batratra mitongana volana vilona rola tsy tany adireo olona nitedy miavy any Filiala miavy any Tanorivo avy any Tomasina Masanga Filaratso eto zay amaranazy anako lazaina be aminareo amizay zany zao tena zay teto aloha hoe tsy mandra gendarmerie zany tsika zao de rafeta aleo zany ny politika atsika de ampandroso le maro anisy rehetra le tantsaha de mpangarà de tanora de vavy amin'ny asa amizay tena zany
ny fampitaona tao amin'ny hôtel de la poste ny rehetra ny ariva teo ny fampiaraba na tratra ny taona sy nandraisana toromarika samihafa fa mbola mahakasika izay vaovao izay hatrany fotoana ny asa izao ankoatra ny fameloma maso ny antoko dia isan'ireo asa sahan'ny antoko ty Madagasikara ny fanaraha-maso ny fanavoazana tiana apetraka eto amin'ny firenena koa ireo solombavam-bahoaka namafiatrany izy ireo fa zava-dehibe ny fampizarana vaovao ao anatiny izao fitondrana fanavoazana izao raha ny fanazavana tafitra ao anatiny andraikitry ny antoko politika raha teo ny fanabeazana ho an'ny olo-pirenena sy ny pikatroka ao aminy raha ny fanazavana atrandy tato vaovao ny Narcisse Karazafy sary sindratsary ny Mathieu Prince. Tsy ao Antananarivo irery ny antoko tiako i Madagasikara fa manerana ny Madagasikara hoy ny solombavam-bahoaka voafity tao Miandry Vazo. Tratan'ny tsikadibena moa tsika nakaiky ny taona maro tratan'ny fampitahorana tsy mela tsinonareo raha somary misy ny hemitra kanefa ny zava-dehibe azosika tamin'ity fanovana ty dia le fahalalahana izay ezahantsika ampiasay izay fahalalahana zay hanavotatsika ny tanindrazantsika izay zany tombeso dia maneho ny firaisan-kina amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo hatrany avaratra hatrany atsimo hatrany andrefana hatrany atsinanana dia vonona roa zay ariasa aminareo anampiny traikefa izay fananananay zaho moa dokotera miasana efa inefatra voafidy député anisan'ny manana traikefa ara-politika zany vonona ny fampisalanareo izay mba kely nonen'Andriamanitra anay miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana izay tena nampianatra anay ny zavatra rehetra ka dia makasitraka tsika atao tsinana makasitraka président fahaizana mitatika vonona foana zay eo anilanao ninona zavatra mitaka mafy be raha naretantsika maika fa tonga amin'ny fahafahantsika zao dia anao zay azo atao président. Nahatonga solotena ny faritra Isava sy Diana tsy misy ahasakana ny firaisan-kina ny ireo mpikatroka tima ireo resabe nininany voizina hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Rahalambozafombololona mbola betsaka ireo tsy maty voalavo ankipo ka mila mahery ny vahoaka malagasy satria tsy mora ny jioga nampitondra ny fitondrana teo aloha ny vahoaka malagasy. Manarak'izay farany alohan'ny amananako azy dia ny hoe misy ny mbola tsy maty voalavo ankipo misy ny mbola tamana mahatsiarotsiaro ny tongolo manimanina ny tongolon'ny Egypte mbola mieritreritra satria manam-bola be ilay madika any dia mieritreritra andrebreva ny tanonatsika sy ny vahoaka malagasy manararoatra ny fahantrany vahoaka dia mbola mitady hividy vola sy milivily ny sain'ny vahoaka aza malaiky intsony fa ampy zay enina mily folo taona nampahantranatsika nanagadrana napitiriny tenanay moa anisan'izany mety hitanareo tsy nitenako reo fa mahaly tamin'ireo naman'ireo no voasangotra migadra ny Antananarivo tatia Tsiranana isaorana tsika rehetra nytolo ny fanovana zany nefa araka niteniko teo mbola misy asa miandry atsika mijoroa amin'ny fahamarinana mijoroa amin'ny finoana io président Ravalomanana io hiasa ho atsika izy araka ny teniny amafisiko ny hoe raha mbola velona aho dia hiasa fampandrosoana. Tsy mialonjafo ny antoko tiako i Madagasikara ho kosa ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapierre misokatra ho an'izay rehetra vonona natevin-darana ny antoko ho an'ny fampandrosoana ny firenena fa indrindra ho an'ny fanovana toe-tsaina. Anao voleza, anao fanosodosfa, amplaza iainy. Fareza tsy fareza? Tsika mila miainy? Mlaza zany. Nareo zany mitrehitra izy eky. Mlaza ka destinazeri, tsika tsy mila izy koa. Ary izy tafapody eky. Zay nandeha tamin'ny lalaka raha nenay taminareo karaha ty. Aza président Ravalomanana tsy mety matoeza raha. Kila olo mahita izy, aza président tsy mety matoeza raha izy mbola bogosy fo. Alelo amagora amagomera. Eta tine. Anao calma. Zay mbola wa. Nisy ana nareo na voso. Arô nahazo fanjakana taloha teo igny mitologno tsy bebe paka amina makorolo marmarno fa tsika ty tsika makadia olo zay ny teo avy amitsika ty raha ambesinareo zalahy tsika mila olo raha ambesano.
fotoana navaozana ny fomba fijery azahoana mamelomaso ny antoko zao fotoana irosona amin'ny asa ihany koa hoy ny sekretera jeneraly ny antoko tiako i Madagasikara tokony alana araka izany ny zavatra tsy nety rehetra fionana navaozana indray zay fomba fijery ahafahantsika manatanjaka ny antoko isika rehetra zao dia mpitarika ary matoa sika tonga eto dia misy lahatra fa misy fanantenana ny fananganana ny firenena vanona tsy isika izao rery nefa ny manantena an'izany fa vahoaka tapitrisa hatrany ambanivohitra rehetra any mbola manantena fiainana tsaratsara kokoa ohatrany izao iainantsika androany izao raha tsy mihetsika isika raha tsy mandroso isika dia mamitaka an'ireo vahoaka tapitrisa ireo tsy vitan'ny resaka anaty efitrano ny zavatra ao ataontsika ary tsy fotoanany resaka fotsiny izao fa fotoanany fandiniana lalina ary andraisana fanapa-kevitra entitra ary irosona amin'ny asa izay tokony ho atao lafim-baovao afa tanteraka kosa indray nampanatsoina natao fanadiadiana teny amin'ny sampana misana ny elokabe vava anosy ny jeneraly Ramakavelo Désiré io maraina io fikonokononana fanonganam-panjakana no antony antsona azy raha ny fampitam-baovao nataony teo anivony fikambanana Volobe izay nanotrona azy teny antoerana aina ho miverina sady ny antsonjaisy ny Ramatahora fomba fanao ny fitondrana teo aloha ho ireo ray aman-dreny ireo nampiakapeo ihany koa ny hery politika mitambatra na ny HSPM milaza fa tokony atsahatra ihany koa ny fampirorona ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena teny antoerana nanangona ny vaovao Andro Miaratina eo amin'ny sarindratsariny Mathieu Prince nanomboka tamin'ny folora maraina ary naharitra oreray teo eo ny fanadiadiana natao tamin'ny jeneraly Ramakavelo Désiré tao amin'ny sampana misana ny elokabe vava anosy voalaza fa mikonokonina fanonganam-panjakana ity manambonahitra misotro ronono ity raha ny vaovao azo tamin'ireo pre fikambanana aminy izay nanotrina azy teny anosy raha ny fantatra dia tonga nanantona ny jeneraly Ramakavelo ireo tanora GNJ aka izay no antony nampanatsoana azy fionana izay everina fa fifampiresana tsotra amin'ny maharay aman-dreny sy zanaka hoy ny fanamafisana na izany tsy nizotra tampilaminana ny fanadiadiana natao tamin'ny jeneraly Ramakavelo raha ny vaovao velo zany dia maray aman-dreny anazy topokevitra sy miahy ny firenena fa na miahy ny firenena izy dia naton'ireo tanora ZNZ dia ny ZNZ koa tsy niteny hoe izay tolona nanonga-panjakana fa mila hevitra dia matony tanora manantona ny ray aman-dreny dia mananambara manana ny marary azy amin'ny fitondrana dia tsy jeneraly zany tokony hoe ny provokena na convokena fa jeneraly zany soatra n'Andriamanitra ny mahalalana sy ny manao ny rakety ody hatrany ny jeneraly dia tsy isy kitikitika na raorao nampiakapeo manoloana ny fihetsiky ny mpitondra amin'ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena ny HPM tokony atsahatra ny fampirorona ny ray aman-dreny ho ny fanehoan-kevitra mipetraha sara ny fitondrana hoentinareo zakanareo izy dia mipetraha manana fahendrena manaza ray aman-dreny maka hevitra amin'ny ray aman-dreny ireo manam-panahy ireo matoa izy jeneraly kintana zany fa aza mba kitikitiana ny ray aman-dreny raha olona feno fahendrena dia miteny anareo mpitondra fanjakana fa na hoe mpitondra fanjakana tsy ilaina manisakisaka ray aman-dreny teniko zany convoqué koa za raha afaka hifampitenitsika hifananatra fa zay dia reny manana zanaka madinika dia hiaro an'ireo zanaka anay ambany ireo fa aza mba kitikitiana ny ray aman-dreny fa mifanaza sika fa samy malagasy aoka hifanaza matoa izy ray aman-dreny ananatra ary anabe atsika fa mipetraha sara dia hoeto amin'ny tondranana azy ny vahoaka ary areny ny firenena reny hatramin'ny farany amin'ny fakany fa aza manaonao foana manaminamitra miconvoqué satria ireo ny maolona raha sisy ny ray aman-dreny sisy maso isika raha sisy koa ny mpananatra tsy tonga lavitra isika miahiahy malola ny fihetsiky ny mpitondrany avy amin'ny fikambanana Volobe izay nanotrona ny jeneraly Ramakavelo miverina indray ny Ramatahora sy Antsojaito nitranga tamin'ny fitondrana teo aloha izay ny adina mafy hoy nambaran'ireo ray aman-dreny nanamafy ihany koa ny fikambanana fa tsy nampahafantarana mazava ny antony fiantsona ity ray aman-dreny ity ny maraina teo iny ary ny ahiahy ny fitondrana amin'ny ray aman-dreny zay miezaka mandamina zay miezaka mandamina sy nany an-daniny ny any ankilany ataoko hoe miditra mpanelanelana eo fandaminana ny raharam-pirenena eto Madagasikara mamalagasy atsika zay ma tsy le Volobe kanefa kehitriny gaga izy voantso io moa zany tsy fantatra hatramin'izao fa ny zavatra ohatra hoe mbola mitovy ety ny mampalahelo dia ny intimidation ataon'ny fitondrana ohatra ny teo aloha ihany ve dia mbola mitohy nefa ny olona mbola tsy namoaka
zay volobe mbola tsy mamoaka ny positionné na pour fanjakana na tsy pour fanjakana fa ilo ny toanana dia mbola manony zay ankehitriny aloha zany ny volobe aloha zay fotsiny aingany mba tsy tohitsony a ny fomaraha matahora fa araka rahantsika hoe miezaka ny fitondrana manao le liberté d'expression zany mba fahafana miteny taoriany fanadiadiana azy afaka namonjy ny trano fonenana avy hatrany jeneraly Ramakavelo tsy nahazombaovao kosa ny tenany sy ny fianakaviana izay tazana teny an-toerana manoloana ity tranga ity ny safidy ny tsy hitafa tamin'ny mpanao gazety mihitsy moa izy ireo. Fa mahakasika indrindra zay etsika fitakiana tanora izay dia tsy hemitra amin'ny etsika fitakiana ataony tanora GNZ na eo aza ny Ramatahora sy ny fisamborana natao tamin'ny naman'izy ireo raha ny fanambarana natao androany tamin'ny etsika fanairana teny amin'ny kianjany 13 Mey. Mitaona sy miantso ny fikambanana sindika olon-tsotra izay mitaky ny tsy manaiky ny fanapotehana ny firenena izy ireo anao etsika goavana ny amin'ny asabotsy ho avy izao raha ny fanazavana nataony teo anivony GNZ atrany ny Antsipriana izay. Ny toy androany etsika fanairana nataon'ireo tanora GNZ teny amin'ny kianjany 13 Mey matsiaro tsy misy mpiaino izy ireo manoloana ireo fitakiana sy antso maro natao hoy ny fanazavana. Fitakinany amin'ny fandravana sy fanovana rafitra teto amin'ny firenena. Navily lalana tanteraka ny tolona ary tsy azo ekena ny tondrany mafiasy ny vainy firenena hoy izy ireo. Tsy izao zava-misy zao mihitsy no ny fanarana hoy ireo tanora. Manjaka ny kolikoly sy fanondranana atsokosoko ny arem-pirenena ho tombotsoan'ny olombitsy. Tsy azo ekena intsony izao zava-misy izao. Ny mafia no mibaiko sy mitondra ny firenena. Tsy izao no fanarahana. Tsy izao no natenain'ny vahoaka. Tsy azo leferina intsony ny monopole ara-toekarena sy ny tsy fandoava-ketra ataon'ireo vondrona karana sasany izay mihevitra ho ambony lalàna ka mibaiko ny mpitondra. Potika ny firenena, marobe ny fitakiana tsy voavaly. Jiro sy rano no takiana kanefa basy sy tanky no tonga. Na dia ilay fafana kely azo teo azy dia navadika ho fitaovana fampitahorana ankehitriny. Ary manana porofo izahay amin'izany zavatra rosina izany satria efa misy aminay ireo na timidena. Manjaka ny Ramatahora sy fanampenam-bava ny tanora hoy ny fanazavana. Tsy natao ampihemotra izany ka iantsona izy ireo izay rehetra mahatsiaro tena ho diso fanantenana sy voafitaka irafeo amin'izy ireo ary ho avy maro amin'ny etsika goavana izay atao ny sabotsy ho avy izao. Tsy ekenay ny fisamborana sy fandrahoana natao amin'ireo namanay. Tsy anaiky sy ampanginina anay izany. Ry vahoaka malagasy efa nijoro izahay ary mbola hijoro ho an'ny tanindrazantsika. Noho izany dia miantso anareo rehetra diso fanantenana sy leo ny tsirariny izahay. Ianareo mpianatra eny amin'ny université voatafika isika. Tsy izao no fanarahana. Aza manaiky hovidiana vola, aza manaiky hovidiana toerana, aza manaiky hovidim-boninahitra koa mitsangana. Ry tanora aza manana ia. Ianareo sandika rehetra tsy akanavaka mbola tsy voavaly ny fitakianareo. Ny sasany na mem-paosy, ianareo kosa mbola mijaly. Aza manaiky lembenana intsony. Ianareo efa nahavita service militaire nefa tsy nahazo re-engagement nam-panantenaina. Aza mangina ndao hijoro. Ianareo leon'ny fahatapahan-jiro sy rano tsy misy vahaolana hatramin'izao. Zo fototra no takiana ndao iara hitsangana. Ianareo tatsaha izay nararotiny mba hahafana ampidinana vidim-bary. Eny tokoa mety hoe merci président fa nidina vidim-bary fa inona ny ao ambadik'izay. Mitsangana ihany koa ianareo aza manaiky. Mpiara-mombonantoka amin'ity Madagasikara ty daholo sy no avy ny isika rehetra. Ankoatran'izay tsy voatanisa moa zany. Aiza Tomasina, aiza ny vola Tomasina, atsipy any BNGRC ve? Iza ny tompona andraikitry BNGRC? Tombotsoa ambony ny firenena sy ny tanora malagasy rehetra no antony tolomana ary tsy voavidy vola zany ho ny tanora GNZ. Fa ny collectif du mouvement GNZ tsisy mpitarika, tsisy lohany, tsisy présidentny dia tsisy voavidy vola reo olona reo. Raha nisy famatsim-bola ty hetsika ty dia tsy ohatran'izao ny olona tonga sainy ary tsy ohatran'izao ny olona tonga teto. Fa olona madio, tanora mitaky, intérêt commun, tanora manerana ny Madagasikara no ijoroanay androany ary mahatonga anay mijoro tsy manaiky lembenana ary tsy manaiky ahodikodoka ny tolona izay nataonay. Ankehitriny lasa natao fankakevitra fotsiny ny tanora amin'ny zava-misy kanefa tsy henona sy tsy misy tanterana akory izalazainy.
mahatsiaro zay fa angalana hevitra fotsiny maka hevitra aminay ry zareo a kanefa tsy misy taterahana le zavatra fa hoentina atao alaolana fotsiny hoe mba mampiantso ny tanora mba miezaka mampiantso ny tanora dia tonga ny tanora dia mitondra ny heviny ny tanora dia tsisy enona ny momba ny concertation nationale des jeunes io a dia misy fanomanana lehibe a avy aty aminay tanora ka moa ve isika efa mba naheno momba zany concertation nationale des jeunes zany atao mangingina le izy satria mety ho iaho a efa misy hevitra konkononina lavo ny fandravana ny antenimera-pirenena ka noho izay antony zay no mahatonga anay manao fifampiresahana andatabatra amin'ny tena fahamarinana hoe iza ny tena olon-dehibe afaka iresahanay momba ny concertation nationale mba tsy ho voafitaka izahay satria izahay dia nitolona ho an'ny mahitsy ho an'ny rariny ary tsy voavidy vola tsy mila ny fitondrana teo aloha zahay kanefa ihany koa zahay tsy mila mpitondra tsy miaino satria maro ny fitaraina ny tanora nefa tsy misy enona raha zay ifiny efa nisy ny fifampiresahany solotenan'ireo GNZ amin'ny praiministra lehibe ny gouvernemanta nandritra ny ora maro teny amin'ny lapany mahazo arivo omaly tao anatin'ny fifanajana tanteraka noho ny zorany fifampidiniana raha ny loharano-baovao iray tsy mbola nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika ny fangatana andravana ireo androm-panjakana arak'izay efa notakiany tanora na izany azy mbola hito eo amin'ny fotoana manaraka ny fifampidiniana eo amin'ny rototo mba hititiavam-baolana maharitra fa manoloana ny fanavozana ny rafitra politika mitaky fahaleovantenina sy mangarara bebe kokoa ny eo anivon'ny seni amin'ny fandrindrana ny fitantanana ny fifidianana hoy ny antoko alpha ankoatr'izay dia mila fanatsarana ny lisym-pifidianana ary fanakekezana ny rafitra eny ifotony ary ny fanaovana ny andraikitry ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana amin'ny famoahana ny valim-pifidianana raha ny fanadiadiana nataony Narcisse Karazafy eo amin'ny sarin-datsarin'ny Mathieu Prince. Ilaina ny mametraka fomba fijery vaovao amin'ny fandrafetana ny rafitra mpitantana ny fifidianana ho ny antoko politika alpha hevitra na roso ny famolavolana rafitra mazava sy mangarahara amin'ny fanendrena ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana mba hirona amin'ny faleovan-tena sy ny tsy sy ny solotena mpanjakana amperinasa ao anatiny zava-dehibe ny fanatsarana ny lisym-pifidianana sy ny fanamafisana ny fisiny ratsamangaiky ny seni eny anivon'ny Fokotany mba hanakaiky kokoa ny olom-pirenena sy hanatsara ny fitantanana ny fifidianana ho ny fanamafisana tsy tokony ankinina amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana intsony ihany koa ny valim-pifidianana fa tokony averina amin'ireo tompon'andraikitra ara-pitsarana eny anivon'ny seni izay averina fa manana fahaleovan-tena sy fahafahana mamoaka didy araka ny tokony ho izy ho ihany ny fanehoan-kevitra. Ny antoko alpha dia nanakambara tao anatin'izany zavatra zany manomboka any amin'ny atao hoe famolavolana ny lisym-pifidianana fametrahana ireo tompon'andraikitra isana ny fifidianana mbola hotazonina ve ny seni raha mbola hotazonina ny seni ny antoko alpha dia mihevitra fa tokony misy lalatsaina vaovao ametrahana izay mpikambana eo anivon'ny seni teo ihany koa ny fanatanterahana ny mikasika an'izany atao hoe lisym-pifidianana zany izay tokony misy fanapahan-kevitra vaovao raisina ny fametrahana ny reny ratsamangaiky ny seni eny anivon'ny Fokotany ny resaka mikasika ny famoahana valim-pifidianana izay tokony tsy ankinina amin'ny ACC tsony raha ny hevitry ny antoko alpha fa misy kosa ireo tompon'andraikitra ara-pitsarana izay mipetraka eo anivon'ny seni manana ny tena atao hoe fahaleovan-tena tanteraka ahafahana mamoaka an'izany didy zany araka ny tokony izy. Ankoatra izay ny antoko politika irery no tokony afaka hisehatra amin'ny fifidianana ary sy tokony hisintsony ny kandidaty sy miankina ho ihany ny alpha izay olom-pirenena maniry latsaka hovidiana dia tokony hiditra ao anatin'ny antoko politika hoy ny fanazavana. Fifidianana dia raha antoko politika ka ny fifidianana dia tokony ho an'ny mpisehatra politika raha misy zany olom-pirenena mihevitra fa tokony rotsaka izy ao anatin'ny seha-pifidianana zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia tokony misehatra ao anatin'ny antoko politika izy ka miainga avy ao anatin'ny antoko politika no andreseny lahatra ahafahany rotsaka ho candidat any amin'izay sehatra hiotsahany tsy adinontsika dia izao eny Tsimbazaza dia lapabe ny demokrasia
ny mampalahelo anefa amin'izao fotoana itenenantsika zao dia tady azo vana ho maro anisa eny amin'ny antenimieram-pirenena mba tsy tenenana hoe efa maro anisa eny amin'ny antenimieram-pirenena ny tsy miankina izany aminay dia karazana fanimbazimbana ny sehatra politika ary mahatonga ny alfa tsy reraka ny miteny manao hoe ilaina ary anisan'ny tolona taonay zany ny famerenakasina fanaovana politika eto Madagasikara. Isan'andray anjara tamin'ny fikaonan-doha Savaranando faharoa nataony alakamisy zoma teo no karakarain'ny komity mpanomana ny fanavaozana politika sy ny fifidianana ny antoko politika alfa fikaonan-doha izay nahitana solotenan'ireo fiarahamonim-pirenena sy antoko politika samihafa ary olom-boafidy teo aloha izay samy nandray anjara tamin'ny ady hevitra mikasika ny hoavin-drafitra politika sy ny fifidianana eto Madagasikara. Vao makasika ny tontolon'ny angovo kosa indray dia aloharan'ny angovo azo ampiasaina amana ny olana eto amintsika ny fanodinana ireo menaka mavesatra misy eto Madagasikara. Saingy ny lalana fen'ny soloka no sakana tsy azahoana manatanteraka izany. Vahaolana maharitra ho an'ny firenena ny fampiasana ny arenan-kibony tandry eto antoerana sy ny fampidirana ireo mpampiasa vola hitrandraka hoy ny fanazavana nomeny ny mpahay-toekarena Hugues Radjonson, Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriana izay. Miankin-dobe loatra amin'ny fanafarana solika avy any ivelany Madagasikara kanefa mampiembotra ny fampandrosoana raha-toekarena zany hoy ny mpahay-toekarena Hugues Radjonson mbola tsy nisy politika mazava sy maharitra napetraky ny fitondrana ny fandimby mikasika ny fitrandrahana sy fanodinana solika sy entona eto antoerana efa nisy hatriny ela ny sosikevitra napetraky ny Madagasikara olona momba ny famahana ny olan'ny solika sy ny entona fandrehitra saingy ny salasala ireo mpitondra ny fandimby anisan'izany fitondrana amin'izao fotoan'izao ny andin'ny fahadimy amin'ny dimapolo ao amin'ny lalàna mifeny solika na ny code pétrolier no isan'ny sakana lehibe amin'ny fampitomboana ny famokarana raha ny fanamariana. Tsy miroro manokana zany ny resahana dia tamin'ny taona 7 nefa nisy fifampirarahana teo amin'ny Madagasikara sy ny Madagasikara Oil ary tamin'izany Madagasikara Oil dia efa niteny hoe andao ary vahana le olana rehetrarehetra dia tsika mbola hoe andao aloha anao code pétrolier dia le code pétrolier nisy article 25 zay no tokony vahana amin'izao fotoana izao mba hahafahan'le olona manao an'le fitrandrahana dia tsika mbola misalasala foana ary na fitondram-panjakana ankehitriny manoloana an'io le hoe ady any Moyen-Orient io dia mbola misalasala ihany ny amahana an'ilay izy satria io no azo lazaina hoe sakana faran'izay kely ahafahan'le olona manao an'le anamokarana na investissement ahafahana mampitombo an'le famokarana ho 300 makany amin'ny 3,000 baril isan'andro. Ankoatra izay isan'ny vahaolana ihany koa ny sosikevitry ny profesora Solofo Jonis izay mikendry ny amokatra menaka mavesatra hatramin'ny 4,000 baril isan'andro ao Tsimiroro anampetsaka amin'ny famahana ny olana famatsiana herinaratra eto amin'ny firenena io tetika io hoy Hugues Radjonson raha toka mahazo fanohanana ara-dalàna sy ara-bola avy amin'ny fanjakana. Mbola sakana ihany koa ny fitarazona amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fampidirana ireo mpampiasa vola hitrandraka raha ny fanazavana. Tsy maintsy mamokatra be dia be an'le solika aloha tsika vao mieritreritra ny ianao n'iny le zavatra nataon'ny professeur Jonis iny à l'échelle industrielle tsy réaliste zany tsika raha ohatra hoe zao zany tonga dia manao an'le izy nefa le fitrandrahana ariara mandeha miadana fa tsy maintsy le fitrandrahana aloha dia miandalana miaraka amin'izay le famadiana an'le izy ho lasanty sy gazoil ka za zany zay foana le eto amintsika zany tsika miandro foana misy olona manao an'ireny proposition reny dia tsy ampiana le olona anao an'le izy andeha any amin'le lalana tokony isorana fa zay foana miandry izy ary no andrasantsika eto dia izy koa nieritre sao dia ny malagasy ary mieritreritra hoe izy ny centre du monde dia ny olona rehetra ho avy aty satria centre du monde ny gasy tsisy mirarahanao eto. Efa antaonany maro no mitady famatsim-bola mitentina 10 miliara dolary i Madagasikara ho fanarenana sy fampandrosoana ny sehatry ny angovo raha tsy misy fiovana ny fandraisana fanapahan-kevitra entitra dia mbola mitohy ny fahasairanana amin'ny famatsiana angovo ho ihany ny fanehoan-kevitra.
fa ho atao lara-pameana ny fanadiovana ireo fifandranana idirana amin'ny sekoly ambony sy ny fandraisana mpiasa-panjakana hoy ny ministry ny asa sy ny fampananan'asa. Mitana alohalarana voalohany amin'ny resaka trangana kolikoly tonga eny anivon'ny Biancomantsy ny kolikoly ataon'ny mpiasa-panjakana. Hoy ny tale general ity rafitra ity ka mila atao lara-pameana ny tena ady afatsy sarisarina ady amin'ny kolikoly. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince Atrandy no mitatitra ny andindininy izay. Tamin'ny taona 2024 tombanana ho 300 miliara ariary ny vola very na ahiana ho very vokatry ny kolikoly teto amin'ny firenena. Taoriny ezaka nataony Bianco ny tendrim-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny PAC, ny Samifine ary ny RAI dia mahatratra 770 miliara ariary ny sandan'ireo vola sy fananana nogazana kakasaina averina amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Hatreto mbola tafiditra ao anatin'ireo laharana telo voalohany nireo raharaha mandalo eny anivon'ny birao misahana ny ady amin'ny kolikoly ny fanodikodinana ny volam-panjakana sy ny fanararota-pahefana eo amin'ny setry ny asa-panjakana izay mitarika fahaverezan'ny volam-panjakana hoy ny fanazavana. Fa ny ady amin'ny kolikoly tokolasy topoko vavy tsy raharahany rafitra miady amin'ny kolikoly ireriany ary tsy raharahany birao mahaleo tena hidina amin'ny kolikoly ireriany fa raharaha-panjakana raharaha-pirenena koa. Raha manaiky ady amin'ny kolikoly isika dia manaiky hanavao izany firenena manalantsika izany ho amin'ny fahitsiana mba hampanjaka ny fahamarinana hampanjaka ny fahitsiana eo amin'ny fisahanana ny raharaha-mpanjakana. Atsikaritra fa maro amin'ireo tanora nahavita fianarana ambony anisan'izany ireo mivoaka amin'ireo sekolim-panjakana sy ny sekolim-piofanana ambony no voasaringotra amin'ny raharaha kolikoly ka inona fa hifarana eto izany hoy ny tale jeneralin'ny Bianco nandritra ny famoahana ireo mpianatra tetỳ amin'ny ENAM Androgibe. Maro amin'ny olona mivoaka amin'ny sekolim-pirenena manofana tompona andraikitra ambony tompoko ary izay ny tompo bakivaky ndrainay no voasaringotra amin'ny raharaha kolikoly. Memo sy matoky izahay fa matono safidinareo ireo anara isaloranareo amin'reto andiana anankiroa ireto. Matono safidinareo ny ray aman-dreny voalohany eto firenena raiky matono safidinareo ny birao maleo tena dina amin'ny kolikoly ho ray aman-dreny mpiary ihany koa. Matoky sy lino izahay fa ianareo tokoa no hiratra tafitany Madagasikara. Isan'ny lahara-pameana ny politika mpanjakana ankehitriny ny ady amin'ny kolikoly indrindra eo amin'ny sehatra ny fifananana idirana amin'ny sekoly ambony sy ny fifananana idirana ho mpiasa-panjakana ho tohizana sy amafisina ny ezaka rehetra iantohana ny mangarahara sy ny fahintsina amin'ireo fifananana ireo mba hisorohana ny kolikoly sy ny fanavakavahana mety hitranga. Tanjona amin'izany ny hanomezana herintsika mitovy ho an'ny rehetra sy iantohana fa ny fahaiza-manao sy ny fahamendrehana no tena hifantenana ireo kandida. Dia ilaina ihany koa ny fanatsarana ka ho an'ny eto anivon'ny ENAM dia misy ny famolavolana ny fanatsiana sy fanavozana ny didim-panjakana mahakasika ny sady amin'ny feny ENAM. Izany ho atao dia hoentina hanatsarana misimisy kokoa ny fomba fiasa hatramin'izay ary entiny tenako dia manome toky sy antoka fa hiezaka mba hampisy fahitsiana sy ny fangarahana ary ny fahadiovana tanteraka amin'ny fifaninanana idirana amin'ny sekoly ambony tohitonya ary koa ny amin'ny fandraisana mpiasa-panjakana. Tontolo saomaly moa ny famoahana ny andiany faharoa ambin'ny folo an'ireo niofana tamin'ny sokajy approfondissement nahitana mpianatra miisa 20 andiany tafita sy ny andiany fahatelo ambin'ny folo ny sokajy expertise nahitana mpiofana miisa 13 andiany iratra izay nianatra nandritra ny roa taona teo anivon'ny sekolim-pirenena momba ny fitantanan-draharaha-mpanjakana eto Madagasikara na ny ENAM. Mandalo kiondalana vaovao ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy ampiombonina ireo mpikambana samihafa ao anatin'ny fikambanana sy ny sendika mivondrana ao anatin'ity ministera ity. Amana ny olana miverimberina hoy ny ministra tompon'andraikitra androany nandritra ny fanatanterahana ny journée bloquée.
voasolo tena nandritra izany avokoa ireo syndicat manerana ny nosy katanjona ny amahana ny olana fototra fa indrindra ny fijerena ny fiaramiasa ho an'ny telotota itoviana fijery sy fomba fiasa ampiakarana ny lentany sy ny kalitao ny fampianarana raha ny fanadadiana izay nataony Andomiaratina eo amin'ny sarin-tsanjary tahiriny olana fototra ary miverimberiny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny tsy fitovian-kevitra sy ny fizarazarany samy mpikambana ao anatin'ireo fikambanana sy sandika hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena natao fakatoerana fotsiny ho izy ny fidirana ao amin'ny sandika mibahana ny resaka politika anyka rehefa tsy mahazo toerana dia manangana fikambanana sy sandika ary indraindray azy lasa fanararotany mpanao politika ny ministera hoy ny fanazavana ny olana dia tsy fitovian-kevitra amin'ireo fikambanana ny tsy fitovian-kevitra amin'ny sandika fa lasa fahazarana fakatoerana ny fidiran'ny olona ao anatina sandika hoe lasa politise be le ministera satria le ty olana ny ministera anio ty tsy voandroany fa efa miverimberina ary izay no mahatonga an'ireo fikambanana reo be dia be satria izay mahazo toerana dia zay tsy mahazo lasa frustré manangana zay tsy mahazo toerana dia frustré dia manangana dia lasa toerana hanararotan'ireo mpanao politika sasany ilay ministera satria misandrahaka tsinona ny eto amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena fanambogoavana petraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny ampiakatra lenta sy ny kalitao ny fampianarana ka tsy maintsy jerena ny fiaramiasa amin'ireo fikambanana samihafa sy sandika misehatra amin'ny fanabeazana izay verina ho manana hevitra tsara tanteraka izany ampitohy fomba fijery ary anamafy ny fiaramiasa raka izany ny telotonta ny tanjona lehibe ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia ny fampiakarana ny kalitao mpampianarana izay mampikaikikaiky any rehetra amin'izao fotoana izao ka ireo sandika ireo fikambanana ireo dia maro ary hita fa manana hevitra tena tsara afahana manatsara n'izay kalitao mpampianarana izay saingy indraindray lasa mivoana zany izay fomba fijery izay ny faniriana eto amin'ny ministera dia hoe ho namana mpiara-miasa ny sandika sy ny fikambanana rehetra ary vondrona afaka manome lalatsaina tsaratsara kokoa hitantanana ny ministera ialana amin'ireo olana maro samihafa izay sedran'ny ministera raha ny fantatra mananika ny telopolo ireo fikambanana sy sandika mivondrona ao anaty ministera ny fanabeazam-pirenena izay samy tsy nisy nanaiky ny teny nisy androany journée bloqué no tanterahiny ministra tompony andraikitra sy ireo fikambanana sy sandika natonga solotena nandritra izany ny avy amin'ny faritra manerana ny nosy raha ny fanazavana tanjona mandritra izany ny jerena vahaolana miaraka amana ny olana miverimberina ampiombonana azy ireo hanamafisana ny fiaramiasa amin'ny fampiroboroboana ny fampianarana sy ny fanabeazana fanatao anamafisana ny rafitra sy ny politika ampitandrona ny filaminana ny fanatanterana ny fikonandohan'ny polisy pirenena fotoana nametrahana toromarika mazava ho an'ny fanatsarana ny fomba fiasa kendrena amin'izany ny ahafahana manovan'ny fandraisana andraikitra ifanaraka amin'ny andrasan'ny vahoaka hiatrehana ireo loza mitatao amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary ampandroso atrany ny mahamatianina ny mpitandro ny filaminana Narcisse Karazafy sy Mathieu Prince no mitondra ny antsipriany izay ilaina ny fanavaozana sy fanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny vahoaka sy ny polisy mba ahafahana mametraka tontolo iainana milamina sy mifototra amin'ny fifanajana hoy ireo tanora nandray anjara tamin'ny fikanandoha-paritry ny polisy pirenena na ny entaetany momba ny fifandraisana amin'ny polisy pirenena izy ireo ka tanjona ny hanamafisana ny fifampitokisana sy ny fiara-miasa eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka tafatafa mivantana tamin'ireo ataoko hoe responsable tsirairay atao polisy pirenena tena natsiaro tena zahay hoe mena ny sehatra mena raikitra afanay mifandray tamin'izy ireo fifaliana indray zany tonga teto zay nizara ny etahitanay momba fifandraisan'ny tsy ny tanora fa fifandraisan'ny vahoaka sy ny polisy dia mba hizarana mety hanatsarana zay fifandraisan'izay dia ohatr'izay koa tonga eto zay mampiseho ny etahitanay hoentina andraisanay anjara satria zay tanora eto dia tao anatin'ireo mitolona daholo ka nandray zao nanatrika zao fotoana zao zany zay mba ahafahanay
hoe ny zara le etaeta teny 15 ho tonga any amin'ny ambaratonga ny tsiraray indrindra fa atao polisy pirenena izay misahana amin'ny filaminam-bahoaka dia mba irarenay mba tonga soa tsara tompona ndraiky sy tsiraray aby izay fanerena izay. Ekena fa misy ny elanelany eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro ny filaminana ho kosa ny tale jeneralin'ny polisy pirenena fifandraisana izay mila ahintsy amin'ny alalan'ny fifampiresahana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny andaniny sy ny ankilany tanjona ny amahana ny olana misy eo amin'ny rotonta sy ny fikarohana ny antony mahatonga io elanelany eo amin'ny fifandraisan'ny vahoaka sy ny polisy pirenena hoy ny fanazavana. Inona marina no mahatonga n'ilay fisiany elanelana sy vahoaka malala fa tena misy tokoa la elanelana tsy mamenatra amin'ny tena izany satria ny tsy fampitokisana zay very no maro samy hafa ny kolikoly sy ny polisy rehetra koly mana kolikoly fa ohatra ny akanjo madio io rehefa pentina anankiray dia lasa maloto ny zavatra anankiray dia ny tanjona io zany tena hoe anafoana tanteraka fa melohan'izay fanafanan'izay tsy misy mandeha koa zany le tanjona foezaka sy ny lavitrezaka amin'ny onelalelanao zany misy asa tsy maintsy atao amin'izany fijerenan'ireo atao hoe ireo antony napisy n'ilay elanelana ny fifandraisana vahoaka sy ny polisy pirenena zay ny antony fototra mihitsy amin'ny teny frantsay motsy cause profonde dia tadiavina mihitsy hoe tika ile maharary. Andraikitra iombonana ny filaminam-bahoaka ho ihany ny fanamafisana ka ny fiara-miasa eo amin'ny polisy pirenena sy ny vahoaka ny fototra iorenan'ny fahombiazana ametrahana fandriampahalemana maharitra samy efa navita avokoa nandoha avokoa ireo fitaleava-paritra rehetra manerana ny nosy ka omaly no natao ny teto amin'ny faritra Analamanga ao aorian'izao dia irosona ny fandravonana ny ventikevitra rehetra ary sy ny tatitra momba izany ho ihany ny fanazavana. Tapitra ny fampahalalam-baovao-tsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka ny teknisianina mametraka ny soavatsara veloma tompoko.